Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alarobia faharoapolo ny volana aogositra 2025. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia anambara aminareo ny amin'ny fahitana hitako afaka omaly alina izany tao anaty fitaovavaka tao anaty gropy WhatsApp. Ry havana nahita ny fahavalo iray aho dia ilay devolon'ny Belzebuba izany. Ka mampitandrina anao ahako, mampitandrina anao mafy dia mafy aho satria ny fahavalo dia tsy faly amintsika izy. Ka alohany anambarako ilay fahitana dia hivavaka aloha isika ary koa anome verset aho manambara momba ny amin'io devoly io zany dia rehefa avy eo azavaiko anao ny amin'ny ilay fahitana hitako tao anatin'ny fiarahana mivavaka tao anatin'ny gropy WhatsApp zany. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, Andriamanitra lehibe indrindra ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao ary tsy misy toa anao. Jesosy eo ianao no masina sy mahery, ianao rery ihany no Andriamanitra avo indrindra, ianao rery ihany no Andriamanitra tonga lafatra. Ka ity aho Tompo anambara amin'ireo zanakao eran-tany izay zavatra naseho ny fanahy masina tamiko ny aliny alatsinainy lasa teo. Mangataka aminao Jesosy, aoka ianao hiaro ahy ao ambanin'ny tana maherinao, arovy izao sy ny ankohonako rakofy amin'ny rano soa Jesosy io. Ary koa ireo zanakao tsiraray averan-tany Jesosy, mangataka ny fanahy masinao aho, aoka ianao fanahy masina no ampiteny izay hitako, izay nasehonao tamiko, aoka ianao no ampafantatra tsara izay nampafantarinao ahy, ambarako amin'ireo olona izay hiaino ny fampitandremana izay nasehonao. Mangataka aminao fanahy masina aho, aoka ianao ampiratra ny masom-panahiko sy ny masom-panahiny tsiraray avy, mba tena hiambina foana izahay ary tena hijoro tsara mandra-pahatonga anay any aminao Ray malala ho. Satria ianao no hiafaran'izao rehetra izao, fa raha sanatria ka tsy mankatoanao izay dia afobe no ovantaninay. Ary mangataka aminao Jesosy satria ny ranao rery ihany no afaka mandory ny fahavalo rehetra, ka miny anaranao no andidiko sy androako. Niasa maty Satana rehetra, zara-tsipika izay mitady alefany hanafoka anay, dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manam-pahefana aminay izany, fa miverana andavaky ny elo izany ny asan'ny fahavalo rehetra. Ka mangataka aminao Jesosy aoka ianao Tompo no vatolampy hiaro anay tsiraray avy, misaotra ray ka mangataka aminao Jesosy aoka ianao Tompo hisandratra eran'izao tontolo izao, fa izao kosa dia hiena tahaka ny teny Jaona mpanao batisa. Ka misaotra Jesosy malala ho, misaotra Ray malala ho. Aleloia, ny voninahitra ho anao rery ihany. Amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio zany dia anambara ny amin'ny fahitana hitako tao anatin'ny fiarahavavaka ny alatsinainy alina lasa teo iaho izay nambarako teo zany. Ry havana, aoka ho fantatsika fa ny fahavalo dia tsy faly amintsika, ary izy dia mitady foana andro aman'alina izay anapotehana antsika, izay andravana antsika. Ary ny tena tetikany dia ny amono ny fanahintsika any amin'ny elo, ampijaly antsika any amin'ny elo mandrakizay. Ry havana, aoka hifoy isika fa ho avy Jesosy ary misy ane ny fahavalo izay eto amin'ity tany iainantsika ity, ka tokony tena hitandrina mafy isika. Ry havana, ao amin'ny ten'Andriamanitra dia manambara mihitsy ny amin'io devoliny Belzebuba io. Jesosy mihitsy no ny teny izany momba n'io devoly ny Belzebuba io. Aoka ianao amaky ny toko manontolo ao amin'ny Matthieu toko 12, zany hoe manomboka amin'ny 12 zany no vakinao ka hatramin'ny 9:30, fa afaka vakinao ihany koa ny toko manontolo ny amin'ny Matthieu toko 12 satria marobe ny fampianarana zany izay asehoan'ny tompo ao, ary koa zany zavatra izay nataony dia nampafantariny zany mba iomanantsika ihany koa ary hitandremantsika ihany koa. Fa no raisitsika zany dia manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 9:30 dia mangataka aminao aho hiaino tsara, satria tena fampitandremana ho anao izao ten'Andriamanitra ho vakiko izao, ary manambara aminao rehefa avy eo ny amin'ny ilay nasehoan'ny fanahy masina tamiko. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matthieu toko 12, 12 ka hatramin'ny 30. Araka teneniko teo hoe Jesosy zany no ny teny eto ka aoka tonga dia fantatsika tsara zany ny tiany Tompo ambara.
hoy ny teny ovakiko amin'ny anarany. Ny titre dia mivaky toy izao atao amin'ny baiboly koa hoe manana izay ifandraisany amin'ny demonia va Jesosy. Io zany no titre, zany hoe fantaniana zany no apetraky ny ten'Andriamanitra zany eto. Andaontsika maky amin'izay ny 2 ka hatramin'ny 30. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. No entina tany amin'ny Jesosy koa ny lehilahy iray izay demoniaka sady jamba no mohana, dia nositraniny ka niteny ilay mona sady nahita. Dia talanjona ny vahoaka rehetra ka niteny hoe, moa ity va ilay zanak'i Davida? Fa noho nireny fariseo izany dia hoy izy ireo, ilay tia tsy mandroaka ny demonia afa-tsy amin'ny alalan'i Belzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nafantatra ny eritreriny dia niteny tamin'ireo hoe, hofoana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano, ary tsy aharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Raha i Satana no mandroaka ny Satana, dia miady an-trano izy. Koa ahoana no aharetany fanjakany? Ary raha amin'ny alalan'i Belzeboba no amoahako ny demonia, amin'ny alalan'iza kosa no mba androany zanakareo azy? Noho izany dia izy ireo ihany no ho mpitsara anareo. Fa raha ny fanain'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hataony olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery androba ny entany raha tsy afatony aloha ny mahery? Dia izay vao handroba ny ao an-tranony izy. Izay tsy momba ay dia manohitra ay, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampihahaka. Amen. Ry havana, izay no teny Jesosy tamin'ireo fariseo teo zany. Fantany ny tao anatin'ny sain'izy ireo. Ny tao anatin'ny eritreriny dia fantatry ny Tompo. Ary raha heninao ny fitenin'izy ireo amin'izy manonona an Jesosy, tsisy fanajana mihitsy. Izy ireo miteny hoe ilay ty. Ry havana, tsy fanajana izany. Raha ny olona anankiray tsy manonona tsara ny anaran'ny olona na manaja ny olona anankiray amin'ny toerana misy azy, dia tsy fanajana izany. Eto ny Tompo dia napafantatra fa misy zany Satana ary misy koa Belzeboba. Ary ambara eto mihitsy fa le Belzeboba no lohan'ny demonia. Ry havana, mila mitandrina isika, satria anankitelo izy ireo no lohany izany, izay hoe te hitovy amin'Andriamanitra hoe telo fa iray. Jesosy Andriamanitra fanahy masina telo fa iray. Dia i Losifera koa Satana Belzeboba telo fa iray. Ka mila mitandrina isika. Io Belzeboba io dia devoly tia ady izy io. Ary raha misy olona anankiray tia ady, tia fanakorontanana, tia mampiady, dia ao anatin'izay Belzeboba. Ry havana, mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto ny amin'ny fampahafantarany Tompo momba ny asany ilay devoly. Averintsika vakina kely eo amin'ny 9:4 ka hatreo amin'ny 9:7. Dia azavaiko kely ilay izy. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Fa noho nireny fariseo izany dia hoy izy ireo, ilay ty tsy mandroaka ny demonia afa-tsy amin'ny alalan'i Belzeboba lohan'ny demonia. Ary Jesosy nafantatra ny eritreriny dia niteny tamin'ireo hoe, hofoana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano. Amen. Natreo aloha. Hitanareo zany, ny Tompo dia niteny hoe hofoana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano. Ireo olona ireo dia miady an-trano. Izay le hoe ampedini Belzeboba. Ny favalo no mampiady. Izy misy dia tena hoe tia ady. Ary izy io rehefa horoaina dia mivokona be ny tanany. Tena hoe manoatra totohondry zany ny tanany rehefa horoaina izy io. Zany hoe tsy atsanga zany le totohondry fa amin'ilay olona androana ny devoly Belzeboba dia efa nampahafantariny Tompo moa zany ny fanahy masina no mampahafantatra eo amin'ny délivrance izay atao. Fa matetika raha vao ohatra ka tonga amin'ny fandroana devoly ny Belzeboba dia ny ahafantarana azy dia mivokona zay ny totohondriny.
mivokona ny totondrony. Eto dia manambara ny tompo hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano. Toy izao koa ny ten'Andriamanitra hoe ary tsy haharitra ny tanàna rehetra na ny trano izay miady an-trano. Amen. Hitanareo izany? Ny tompo izany mampafantatra izany fa misy ady ao ataon'ireo olona reo. Satria fantany eritreritran'izy ireo ary fantany tsara koa ny momba ny olona tsiraray avy. Dia andiny 4:20. Raha isa-tana no mandroaka any isa-tana, dia miady an-trano izy, koa ahoana no aharetany fanjakany. Amen. Hitanareo izany? Mampafantatra izany Jesosy eto fa izy anie ka tsy fanaratsiny ao anatiny, fa izy ilay zanak'Andriamanitra. Fa kosa ireo fariseo ireo, izy ireo no misy an'io devoly io, misy an'io fanaratsy io, satria ao ny fialonan'izy ireo an Jesosy. Impiry izy ireo anatin'ny ten'Andriamanitra no mitsara an Jesosy sy mitady hanakana ny asan Jesosy. Izay le asa fahavalo izay, manakana ny asan'ny tompo mba tsy ho tanteraka. Eto zany dia manambara tsara zany Jesosy ny amin'ny hoe fanamana ahoana moa ifanan'io Belzebuba io. Tsika ny ten'Andriamanitra 7:20. Ary raha amin'ny alalan'ny Belzebuba no amoahako ny demonia, amin'ny alalan'iza kosa no mba androany zanakareo azy. Amen. Najanoko hatreo aloha. Hitanareo zany? Eto zany ny tompo dia mametraka fahatanana amin'izy ireo. Hoe raha izy izay aratsian'izy ireo, tena hoe blasfème mihitsy, fitenena andratsy anaran'Andriamanitra mihitsy no ataon'izy ireo, satria ahoana no asain'izy ireo miteny fa hoe mandroaka ny demonia amin'ny alalan'ny Belzebuba ny tompo. Ry havana zava-doza izany, tena hoe manivaiva mihitsy anaran'Andriamanitra. Eto zany ny tompo dia mampafantatra hoe raha ohatra ka amin'ny alalan'ny fanaratsy zany no androany demonia, dia amin'ny alalan'iza kosa no androan'ireo zanak'ireo olon'ireo azy zany. Ry havana, izy ireo ihany efa misy devoly, izy ireo ihany efa miady an-trano, efa anatin'izy ireo devoly ireo. Satana sy Belzebuba, satria izy ireo tsy mifanaraka an-trano. 7:20 ihany amin'ny tapany eo ambany eo. Noho izany dia izy ireo ihany no ho mpitsara anareo. Amen. Ry havana, izy ireo zany mitsara ny tompo, nefa n'izy ireo no misy devoly. Ka na ny zanany ary dia tsy ho afaka mihitsy raha izy ireo ihany no miady an-trano. Zava-doza izany. Ry havana, isika no modely, isika no fitaratra ka tokony hitandrina isika. Ho toizako ihany 9:20. Fa raha ny fanain'Andriamanitra kosa no amoahako ny demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Fa raha ny fanain'Andriamanitra hoy Jesosy no amoahany demonia, dia efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, fanan'Andriamanitra no androany Jesosy ny demonia. Ny rahan'i Jesosy no mandoro ny fahavalo rehetra. Ny fanan'Andriamanitra no niasa ao anatin'i Jesosy, nanaovany ny asa rehetra. No ny efa tonga tety ambony tany Jesosy. Ry havana, mila isika mitandrina. Faratsika tsara ny ten'Andriamanitra momba an Jesosy, fa ny fanan'Andriamanitra no tao anatin'ny kibo Maria. Ary no nefa vita batisa Jesosy, izy efa lehibe, tamin'ny rano be, dia tonga ny fanan'Andriamanitra toy ny voromailala nidina taminy. Ary nanomboka nanao ny asan'Andriamanitra izy, satria izy ihany no Andriamanitra. Izy ilay fahatelo ao anatin'ny 3 fois saint. Izy ilay Andriamanitra, izy ilay Jesosy, izy ihany koa ilay fanahy masina. Telo fa iray ireo. Mila mitandrina mafy dia mafy isika mba tsy anaraka fanao tontolo izao. Raha ny fanahin'ny tompo anatsika dia tsisy ny ady, tsisy ny faharatsiana anatitsika, fa tokony ho masina toa ny tompo isika. Tokony ho masina toa ny tompo isika. Izay le hoe efa tonga aminareo sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Mila ny fanjakan'Andriamanitra tonga ao anatitsika, satria tsika no tempolon'Andriamanitra. Tsika tsiraray avy. Raha efa ao amin'ny tompo ianao, raha tena mankatoa azy ianao, dia toetra ao anatinao ny fanahy masina. Hitoetra ao anatinao ny fanahy iray. Ho raisitsika ny andininy anankiroa farany.
fa ataony olona ahoana no fiditra ao an-trano mahery androba ny entany raha tsy afatony aloha ny mahery dia izay vao androbany ao an-tranony izy. Izay tsy momba ay dia manohitra ay, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampihahaka. Amen. Ny olona rehefa anafika ny mahery noho izy dia tsy maintsy afatotra ny aloha, satria raha ohatra ka tsy afatotra n'ilay mahery dia ho resy izy, ho resy ilay mpanafika. Ry havana, iza no mahery mihoatra an' Jesosy? Tsisy. Jesosy no ambony indrindra, izy no mahery indrindra. Ho hitanao ny herin'ny tompo rehefa anambara ny fahitana rehefa avy eo. Efa maro ihany ny nofy nambarako teto sy ny fahitana nambarako teto, fa ny tompo foana no maharesy rehefa mandroaka devoly isika. Fa ny tompo foana no maharesy ny amin'ny ady rehetra atrehantsika rehefa ao amin'ny Jesosy isika. Izy foana no maharesy. Ry havana, ataony olona ahoana no fiditra ao an-trano mahery androba raha tsy afatony aloha ny olona izay mahery ao amin'ilay trano. Toy izay koa ny ao amin'ny Jesosy. Tsisy ahakasika an' Jesosy, tsisy ahakasika zanak'Andriamanitra rehefa ao amin'ny tompo ianao, fa maharesy ianao noho ilay mahery ao anatinao, dia i Jesosy izany ilay mahery ao anatinao. Resinao avokoa ny fahavalo rehetra izay manafika anao rehefa ao aminao Jesosy, satria izy ilay mahery indrindra ary tsy misy mihoatra azy. Izy irery ihany no Andriamanitra lehibe indrindra. Ny ten'Andriamanitra farany dia manambara hoe izay tsy momba ay dia manohitra ay, ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampihahaka. Amen. Ry havana, rehefa tsy manaraka an' Jesosy isika dia tsy ao aminy izany. Aza mieritreritra mihitsy hoe vavaka kely fotsiny ahako dia ataoko ihany ny fanaoko, tsy ao amin'ny tompo izany. Fa rehefa manaraka azy dia manaraka azy, rehefa tsy manaraka azy dia tsy manaraka azy. Ry havana, tsisy ny ampovoany. Ny tenin'ny tompo dia mazava tsara eto hoe izay tsy momba ay dia manohitra ay. Mafy be ara io teny io. Rehefa tsy momba Jesosy tsika zany dia manohitra azy, manohitra azy. Na manona ianao na Jesosy nefa ianao mbola manao fahotana ratsy ihany dia manohitra anazy ianao zany. Mila isika tompo mandinika tsara ny ara-panahintsika, mandinika tsara ny ara-panahintsika. Ary io ny ten'Andriamanitra hoe ary izay tsy miara-mamory amiko dia mampihahaka. Amen. Rehefa tsy manangona ianao zanaky ny tompo, zany hoe mitory ny fahamarinana sy ny fahamasinana, rehefa tsy manao tsara ny asan'Andriamanitra ianao dia tena hoe vao misy zany mahavery ireo zanak'Andriamanitra, vao misy zany ianao mahavery fanahy maro any amin'ny elo. Raha miteny ianao hoe zanak'Andriamanitra, raha miteny ianao hoe manaraka an'Andriamanitra na hoe vavaka amin'Andriamanitra, nefa ianao nitarika olona faharatsiana, dia aoko fantatrao fa vao mino zany manary olona any amin'ny elo ary koa manary ny fanahinao any amin'ny elo. Mila mitandrina isika tompoko. Oka isika tena ho masina sy marina tokoa anatrehan' Jesosy, ho tahaka an' Jesosy, ho fahazavan'izao tontolo izao, fa tsy ho fahamaizinana ka hitondra olona anatin'ny aizina, fa oka isika tena hoe hitondra ny olona amin'ny fahazavana, nefa isika tsy afaka hijoro anatrehan'olona hoe ao anatsika ny fahazavana raha tsy isika aloha no manatona ny tompo miova, izay tsika vao afaka ho modely, ho jiro, ho toan'i Jesosy. Satria izy ilay fahazavana, ary ny teniny dia nanambara hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao, zany hoe mitovy an'ny tompo zany isika, satria izy no modely dia mankatoa azy isika. Tokony ho jiro isika ety ambonin'ny tany, fa tsy aizina akory. Ry havana, tiantsika Jesosy, ijoro vavolombelona ahako. Ny zavatra niseho tamin'ny alatsinainy 2 andro lasa zay, raha nivavaka izay ny alina izany dia tao anatin'ny fandroana devoly. No nefa nandroaka devoly izay dia teo ampandroana devoly dia nandroaka devoly ny Belzeboba. Dia no nefa teo ampandroana devoly ny Belzeboba zany izay dia no nefa afaka segondra vitsy dia nahita fahitana ahako. Hitako ilay devoly ny Belzeboba, izy zany tsy mitsangana itsony fa tena hoe mipetraka ambany izy zany. Tanareo ohatran'ilay hoe olona le efa hoe miforotra ambany zany hoe miezaka izy zany ohatran'ny hoe miaro zany izy ny tenany
mba tsy ho voakasikilay afo izay mandoro azy zany hoe ny rany jesosy izy zany dia miezaka izy zany a fahitako anazy a dia miforotra ambany izy zany a de ohatrany hoe mietsika zany ny tanany a miezaka zany a ohatrany hoe anampina akaiky ny sofiny eo a ary aro ny tenany zany izy io tanareo raha ohatra ka hoe misy olo anankiray a ohatra hoe am'tany zany a tsy akory mipetraka fa miforotra ambany zany a dia manao paozy izy zany a ny tanany zany ohatrany hoe miezaka manda zany a tsy ho voakasikilay afo zany afo ny tompo izay alefa aminy zany ry havana izy io raha mitsangana avo be izy io dia ny tandro zany hitako zany lay tandrony anankiroa zany ny tandrony de tena hoe avo be ny tandrony de izy koa avo be fa izy am'ilay mipetraka zany a dia tena hoe miezaka izy zany hoe manakana zany mba tsy homainy afony jesosy zany ry havana ny tompo dia afo mandoro mandevina ny fahavalo rehetra raha mahita n'izany ianao de tena hoe tsapanao fa tsy miady amin'ny nofo amandray isika tsy miady amin'ny nofo amandray isika tompo ka tokony hitandrina isika de noho ny aveo moa ny teny a tamin'ny tao anatin'ny gropy a eo ampandro ana devolo hoe ohatraohatra zao zavatra nambarako hoe hitako ny devolo belzeboba fa mila roahana izy a ary tena hoe roahana zany izy hiala tanteraka zany ry havana izy io a dia devoly mpampiady devoly mpitondra ady devoly tia ady ary masika izy io na izy amin'ny tany mipetraka amin'ny tany zany ary miezaka manohitra an'ilay afo mandoro azy ny afo ny tompo ny fanahy masina mandoro azy ihany koa dia mbola avo be ny paoziny izy ilay mipetraka amin'ny tany zany ny fitentsika hoe ohatrany hoe mitingitingina zay ny fitentsika raha ohatra azonareo an-tsaina izay ambarako izay a ohatraohatra zay ny paozy ataony ka mila mitandrina mafy de mafy isika satria ny fahavalo dia tsy faly amintsika fa araka ny teny zay vakitsika teo dia alohan'ny demonia io belzeboba io ary ny tenin'andriamanitra koa ato dia manambara teo fa hoe miady an-trano ny fanjakana zay miady an-trano dia tsy aharitra mpampiady izy io araka ny teneniko ny olona zay tia ady dia misy any belzeboba izay ny olona zay tia ady tia mitifitra totondry dia ao anatin'izay ny devoliny belzeboba mila mitandra isika tompoko mila mitandrina isika tompoko zay tompoko ny anio a fa raha mbola misy ny fotoana dia miverina eto ihany aho mahereza tompoko fa tiantsika jesosy ny voninahitra ane dia ho azy irery ihany ho any jesosy ilay andriamanitra tokana irery ihany aleloia amen veloma tompoko